taorian'ny fitarainan'ny mponina Andrakaraka fokotanina Paris ao amin'ny kominy Tolaniaro mahakasika ny fandotoana avy amin'ny orinasa QMM ny rano izay fiveloman'izy ireo dia nanantanteraka fidinina ifotony teny an-toerana ny ministra ny tontolo iainana Bao Miavy Vainala Raharinirinina. Tamin'izany fotoana izany no nihainoa ny tandrenan'ireo mponina nilaza ireto farany fa vokatry ny fandotoana ny rano fisotra taon'ny QMM dia tsy hita intsony ireo trondro izay seha-piariana fototra ireto mponina ireto. Ankoatra izay dia tsy azo antoka intsony ny rano fisotra izy ireo satria tsy ara-pahasalamana intsony. Rehefa nihaona tamin'ny ministra ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny orinasa QMM dia niaiky fa misy tokoa izany fandotoana izany. Nanambara ireto tompon'andraikitra ireto fa efa misy ny vahaolana entin'izy ireo amerenana sy anampianan'ny mponina amin'ny famerenana amin'ny laony ny seha-piariana izay sahanin'izy ireo. Nanambara ihany koa Bao Miavy Vainala Raharinirinina fa tsy midika fanasaziana ny fidinana ifotony toy izao fa didin'ny ministera hatrany ny manara-maso ny fanajan'ireo orinasa ny voalaza ao anatin'ny bokin'andraikitra sy ny fanatanterahana izany. Niroso tamin'ny fanesorana ny fiara efa tonda sy tsy mandeha intsony ka mibahana sy manelingelina ny fifamoivoizana ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna Nainandriatsitohainy dia fanatsarana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra no anton'izany hetsika izany. Ankoatra izay dia noesoran'ny komina ihany koa ireo tsadibitsy ara-dalàna mibahana ny lalana sy ny toeram-pijanonan'ny fiara. Nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna fa nandray ny fitarainan'ireo mponina ny sampan-draharaha misahana ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Tsy nisy namoy ny ainy noho ny aretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora farany araka ny taritra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina androany alakamisy. Mijanona ny 920 araka izany nisan'ireo olona voamarina fa maty vokatry ny aretina Covid-19 eto Madagasikara. Nanambara ihany koa ny mpitondra tenin'ny Foibepi Baikona Niady amin'ny Covid-19 fa miisa 130 ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ka ny 7 amin'izy ireo ihany no avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny iray any Itasy, ny 9 ao Alaotra Mangoro, ny iray any Matsiatra Ambony, ny 5 any Vadivavy Fidovinany ary ny 10 any amin'ny faritra Diana. Tafakatra 770 amin'ny 191 araka izany ireo olona efa mitondra sy vao mitondra ny tsimok'aretina coronavirus rahatambatra. Ankoatra izay dia olona 570 no sitrana ary tsy manaraka fitsaboana intsony ary mbola miisa 20 ireo marary voasokajy ho marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly.